fifaliana riavana malala azontsika miona toy zao indray hiara ihainy ten'andriamanitra andray efatra tsara zomeny koa e afantarantsika le asan'andriamanitra mpamonjy atsika ao aminareny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary mifampiarezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Alakamisy 10 febroary 2022 imanjinantsika aloha hevitra hoe mampafantatra ny asan'ny tompony soratra masina. Andeha ariavana hidera sy ankalazan'andriamanitra isika. Miobe an'andriamanitra ary tany rehetra. Mankalaza ny voninahitry ny anarany. Noho voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao. Ny falebiazany herinao ny koiza ny fahavalinao anao. Ny tany rehetra ekohoko anatrehanao ka ankalazanao. Eny ankalaza ny anaranao izy. Amen. Sambata
Ivavaka isika ry Andriamanitra mpamonjy anay io misaotra anao zay fa ny fahasoavanao natozao anay mivelona ny teninao afantarana ny sitraponao mideranao zay mankalaza makasitraka mame voninahitra anao fa mendrika anao loatra zany tompo mpanoty zay dia mamindra fo aminay mamela ny erikay fono ny fahadisoanay fa ny fananao masina zay andraisanay ny teninao fiainanay naran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay novanay zany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravina malala dia hitanao boky mpitoroteny. Mpitoroteny toko 7 ny 5-11. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Inona ny soa azo miasa amin'izay isasarany? Efa hitako ny asa mampahory izay men'Andriamanitra ny zanak'olombelona isasarany. Ny zavatra rehetra samy nataony miendrika amin'ny fotoany avy. Ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fantatro fa tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao tsara raha mbola velona koa izy. Ary koa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra zany. Fantatro fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia ahatra mandrakizay. Tsy azo ampiana ary tsy azo analany zany, fa dia ataon'Andriamanitra mahatahotra eo amin'ny mason'ny olona. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ho aminao trano ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay nitady sy hamonjy ny velony. Nofinaina vakina tamintsika teo, mpitoroteny toko 7-7. Anankiray amin'ireo horonam-boky 10 famaky ny jiosy amin'ny fetim-piangoana lehibe ny boky mpitoroteny. Dia nitonikira Solomona nirota fitomaniny Estera. Anisan'ireo soratra manotra fahendrena ihany koa izy tahaka ny Joba sy ny obolana. Ny mofinainantsika an'io ry havana dia elany elan'ny filazana fa zava-pona ny zavatra rehetra. Ary hiafara amin'ny fahafatesana ihany koa ny rehetra. Koa ny afatra ampitaina ny anjara mofinaina ho antsika ry havana izay tokony ataon'ny olona. Inona ny mahatsara ny olona? Fanontaniana mperaka, inona ny mahatsara ny olona? Ny 2:7 ry havana dia milaza antsika ny hoe mahay makasitraka an'Andriamanitra. Zany ry havana mahatsara ny olona. Kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hoy mpitoroteny eto. Ambarany mazava nefa fa ny asa rehetra iranan'ny olona dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Tsy noho ny herin'ny olona na nitanjaky ny olona tsy akory, fa zao fanomezana avy amin'Andriamanitra daholo. Koa ny fanontaniana ity mba hifansotra an'Andriamanitra noho izany fanomezana zany ve ianao? Ny afatra faharoa ry havana mahatsara ny olona dia zao mifaly sy manao ny tsara. Zany 9:12 mifaly sy manao tsara. Tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy mifaly sy manao ny tsara raha mbola velona koa izy. Hoy ihany ny soratra masina ambara mpitoroteny eto. Ny mifaly dia entina malaza fahaiza makasitraka, ary ny tsara koa dia entina manondro izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ry havana. Ny afatra mety mahatsara ny olona ihany koa ry havana ambara eto dia zao mahatahotra an'Andriamanitra. Zany 4:12 ataon'Andriamanitra zany mba hahatonga ny olona tahotra azy. Mazava tsara eto ry havana fa Andriamanitra mihitsy aza no efa manao izay hahatonga ny olona tahotra azy, fa tsy hoe ezaka be ataon'ny olona.
ko matoa ny olona tsy matahorin'Andriamanitra arak'izany dia efa misafidy ny tsy raharaha azy izy, fa ianao kosa matahoran'Andriamanitra dia ho hitanao ny fiainany omeny sainy zandriavana teo n'Andriamanitra rery ny voninahitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra no ny amofinainany menao zay manao ny tsara tokony ataonay olombelona. Mahay makasitraka anao Andriamanitra, mifaly sy manao tsara ary matahotra anao Andriamanitra. Tompo, vavaka aminao zay ao ny asa fanompona ny indrenao, ny tsiraray eo amin'izany. Mba efa be amin'ny asa no menao, hanana faharetana sy fiaretana amin'izany koa. Hay mijoro vavo ny belonao amin'ny fahazotoana sy ny fotoana rehetra anehoana ny voninahitra ao. Vavaka anao zay anasitananao ireo marary, mila ny vavakay. Dia ampahery manamanjo ianao, toandro ianao ireo sokiolona sy sahirana. Hitahinao anay koa ny fiazakazahana ny tian'ity indray. Tahio izay tompo amin'ny zavatra rehetra. Tahio ny firenenay. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpanafitra sy mpamonjy anay, nampiandrinay ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mbe ho ny izy amina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Raisa fotoana riavana ny tsorana tolotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny faharetana sy finoanany, ampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesosy, mbo sainy iray sy vavy iray. Ny rano mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.